Miara vavaka asika rehetra tompoka sotro midera mankalaza voninahitra anao zay Jesosy tsara ianao ny famoramponao mahatra mandrakizay angataka anao anatrika ny resadresaka foy fampianarana foy amireto tanoranao amireto zanakao ianao no ny mihazo fahendrena fo vaovao fo madio ary ifadiany koa ny zava-mahadomelona sy ny asan'ny fahavalo rehetra fa ko fo madio fitondrantena marina sy madio ary masina no iainan'ny tanora feno ny fahendrenao ny fahamasinanao ary anome voninahitra ny anaranao hiavaka am'ireo tanora maro amin'ny fatahorana anao anaran' Jesosy amen. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra isika afaka miresadresaka foy eto mitondra fampianarana foy torohevitra mahasoa foy amin'ny alalan'izao fandaharana mpiambina ny saina izao ka de faly miaraba anareo tanora sy ny ankizy manaraka ity fandaharana ity fa tena zava-dehibe amin'ny fiainanareo raha rahanareo asakany sy andavany ny fampianarana atolotra eto. Ny zavatra horesana foy eto de momba ny alahelo am-po sy ny tokony atao manoloana izany. Ny alahelo ao am-po sy ny tokony atao manoloana izany. Tsy maintsy mijery ny atao hoe foy isika aloha voalohany. Raha ny ohabolana toko fahefatra na dimy fahatelo amby roapolo de zao ny voalaza hoe tandremo ny fonao mihoatra noho ny zavatra rehetra tokony tandremana fa avy ao aminy no iavian'ny aina. Tandremo Jehovahandriamanitra ny mampitandrina sarobidy io foy tahaka ny coffre-fort anankiray itehirizina zavatra sarobidy miankinao daholo ny ainao rehetrarehetra raha mijanona io foy io de maty ny olona, raha maloto io foy io de ny olona manontolo ny maloto, raha marary io foy io de ny aina manontolo ny marary, raha simba io foy de simba ny fiainana manontolo. Tandremo rakizy am'izao fotoana zao dia ny zava-mahadomelona no mameno ny fon'ny tanora mitoka ndrongony ndroroe fa saroviko anefa io foy io fa tsy loharanony aina ihany izy fa avelomana mamelona ny ainao manontolo. Raha tsara io de tsara ny ainao manontolo, ny tenanao manontolo, fosy ny saina mampanahy. Raha ratsy io de ratsy, tsy ny fiainanao ihany fa ny ankonana ny fianakaviana. Ambarany Efesianina toko fahatelo andiny fa fito ambin'ny folo fa itoerany Kristy io fotsika io, tempolon'Andriamanitra io fotsika io. Korintena voalohany toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo, tempolony fanahy masina ka dia mila tandremana satria maro ny zavatra mampalahelo an'io fo io. Eo zany le alahelo am-po de mihotrikao io anatin'ny fo ao le alahelo io, ary rehefa mihotrika ao anatin'ny fo ao i alahelo io misy zavatra mety mampalahelo anao, mahatanora anao, ankizy anao de besaka ny fahoriam-po, besaka ny alehelom-po, betsaka ny olana ao anatin'ny fo. Samy manana ny anazy ianareo zany zao de mandinia inona ny problemanao, inona ny olana mahatanoranao, inona resaka fitiavana ve, resaka ray aman-dreny ve, resaka fianarana ve, inona ny olana zany rehetrarehetra zany de mipetraka ao anatin'ny fo de zao mitondra alahelo-po io, mitondra problema de mavesatra ny fo, miasa ny saina, mipoka tratra ny stress ny loha de zao ny vahaolana ataon'ny tanora ankehitriny ny namana de andao izy irevirevo rangahy, andao ifoka zao kely rangahy na rongony na sigara na inona ho famahana n'lay olana sy le alahelo ao anatin'ny fo. Mahavoavaha olana ve zany? Vo maiky mampitombo olana zany satria ny vokatry zay amy maha olon'Andriamanitra de fahotana tanteraka zay, ary tsy vitan'izay fa eo amin'ny fianarana, potika ny fianarana, potika ny ho avy, ary tena ndraindray ary mety afara any amin'ny fahafatesana fikatrany zany. Tsy anatriavy ny vavaka de
eo no ny safidianany davida ny salamy faharoa amby efapolo ny andiny fahadimy nahoana ianao ny tanondroka nahoana mitanondroka ianao ry fanahiko ka mitoloko atanatiko manantena an'andriamanitra ianao fa mbola idera azy ihany aho no ny famonjeny tavany zany hoe ny an'ny davida ny vahaolana de rehefa ny tanondroka izy nanana problema tamin'ny fiainany ny fanahiny ny fony dia nitodika tamin'andriamanitra izy nanantena an'andriamanitra izy fa tsy namoy fo io ny ten'andriamanitra fiditsika manokana ho am'izao hoe nahoana mitanondroka ianao ry fanahiko ka mitoloko atao anatiko mananten'andriamanitra fa mbola idera azy ihany aho no ny famonjeny tavany fiderana an'andriamanitra fitadiavana famonjena sy vahaolana amin'andriamanitra io no nataony anankiraha eo fomba nataony davida ihany koa dia ny samoela voalohany toko faina ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo zay anatin'ny ten'andriamanitra voalahatra ho antsika ireo ten'andriamanitra roa reo moa ny fidininy mpandahatra ny mpiambina ny saina dia ny salamo roa amby efapolo ny andiny fahadimy sy ny samoela voalohany toko faina ambin'ny folo andininy fahatelo amby roapolo ka ny zava-maneno ny mozika no nentiny nampiononana ny saoly raha besaka ny fahoriana tao am-pony ny alahelo ny fankahalanany davida aza ny toetra tao anatin'ny fony ary ny afara tao fahafatesany zany raha ny bokyny samoela voalohany no jerena fa ny antsika kosa de zao raha mozika harpo ny nampiasainy davida nanalana ny fanahy rasy zay nanimba ny fony saoly ka nitondra fankahalana ary nahatonga azy anenjika ny davida hamono any davida aza fa mozika kosa zava-maneno no nentiny davida nanafaky zany fanahy rasy zany inona ny lesona asika amin'ny an'ny davida ny davida dia nitodika amin'andriamanitra izy ny lohariny teo amin'andriamanitra zay nampitanondrika azy io zany mitebika voalohany raha misy alahelo ao anatin'ny fonao vahaolana voalohany mandoatra izany eo anatrehan'andriamanitra vava asaonany jesosy hoe tino problema faharoa dia hira io ny any davida hira sy mozika de azoko atao koa zany mihira hira-pivavahany sika miaraka mihira amy koralina sika de hira de isan'ny tena mampifaly ny fo manala zay mavesatra rehetra ao anatin'ny fo zany hoe mandeha am-piangonany zany ary ny ten'andriamanitra ny ankinany davida zay nataony ho fanilo ny tongony sy fanazavana ny lalany ary tsy vitan'izany de loharina eo anatrehan'ny ray aman-dreny ny problema raha misy problema de miresaka amy ray aman-dreny io ny zavatra atao fa tsy manginginany lazao ny ray aman-dreninao abarao aminy ny problemanao ny mampalahelo ny fonao de manome torohevitra tsara ho anao se de ty ho an'ny gentilisa rehefa manana problema izy manana lelpo izy misy zavatra mamesatra azy de misotoky izy mifokarongony izy manao azao adalàna rehetra zao izy fa isika mpanompon'andriamanitra tsarova fa tempolin'andriamanitra ny tenatsika tempolin'ny fanahy masina ny tenatsika raha misy olana de mamboraka an'izany eo anatrehan'andriamanitra amin'ny alalany vavaka miaina ny ten'andriamanitra satria eo amy ten'andriamanitra mampahery antsika manadio ny fosika koa io mampahery antsika manome fahendrena sy saina matsilo antsika ny fanahy masina ary rehefa zany de resahana amy ray aman-dreny de ny ray aman-dreny manome torohevitra mahasoa ho anareo de afaka manatona ray aman-dreny pastora koa ianareo koatra ny ray aman-dreninareo miresaka aminy pastora tia no olana ka mba mangataka vahaolana ao mangataka vavaka ao de ho hitanao fa rakinao amy jehova aboraka ao amy jesosy amin'ny alalan'ny vavaka ny olanao ny fonao tsy vitan'izany fa mandeha mivavaka ianao mihira fiderana tahaka ny davida na
mihira firany zany na hira miaraka amin'ny koraly zany na hira-pivavahany zany dia mitondra fifaliana sy fiadanam-po ary raha mitoetra ao anatintsika zany ten'Andriamanitra zany de zany no manala ny alahelo anatin'ny fosika amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra fanan'Andriamanitra raha teo sy Jesosy de miasa ao anatintsika manala zany vesatra ao anatin'ny fosika zany de akoatr'zany dia maka ny tohevitra avy amin'ny ray aman-dreny sy ny ray aman-dreny ara-panahy tahaka ny pastora na katekista anaboranao zay mety mamisy anao amin'ny fonao ka de hita fifaliana ianao ahita fiadanam-po eo ny tompo ao Mateo 5 sambatra zay madiom-po fa izy no handova ny fanjakan'Andriamanitra de voninahitra an'Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina zay fahazatra amin'ny taloha indrindra kao mandrakizay vavatsika saotra de soso ny fitiavanao sy ny famindramponao menao ty fotoana ity resadresana foy amreto tanoranao reto ankizy ianao no miazy ny faindrenao ny fanahinao ka tena andeha amin'ny fahamarinanao sy ny famasiranao izy ke hifady ny ratsy rehetra ny anaran'i Jesosy amen